ny fihetsiky ny mpiasa ny tanàna Antananarivo sasatsasany izay mbola matanjaka kolikoly izay mbola mahatsika amin'ny teny mahazakatsika elampitsina ataoko anaty farakisosina io manotra vao tsy ela kory zao asa volana angambozay dia resabe tao an-dako atao hoe misy mpanolotsaina ny tanàna tratra mbodiomby flagrant délit nanao kolikoly faravohitra teny dia nietsika ny polisy tompona andraikitra tao amin'ny tanàna sambotra n'le mpanolotsaina fomba za tsy nanatry maso da toko mono aloha dia nampiakatra azy tao anaty katikatra rehefa aveo tsy hitampopokan'le faran'le izy ary ilay kolikoly io anie ny tena mahatonga ny sehatra rehetra eto Madagasikara tsy mandeha any amin'ny fitsarana resaka kolikoly dia lasa mihodina amin'ny marina ary ny diso lasa marina ny marina lasa diso fotsy mivadika mainty ary raha miresaka sika ny aty amin'ny atao hoe resaky ny fahasalamana dia mbola misy ihany koa ny endrika ilay kolikoly fa miova endrika ilay kolikoly amin'izay fotoana izay isan'izany hoa le nresahana teo ny amin'ny hoe fanomezana volan'ny mpitsabo ary teny tena zavatra mahagaga miantso anareo tompona ndraiky mpanjakana anazava amin'ny atsipiriany teboka isa teboka ny hoe inona ny tsy andoavam-bola eny amin'ny hopitalim-panjakana fa izay ny mahatonga ny vahoakany lasa manome vola ihany koa dia misy ny hoe isika vahoaka ny tsy tokony hitaiza ny mpitsabo ny amin'ilay fanomezana vola ekena tena ekena zany fa ankilan'izay ihany koa anefa io le tandondomin'ilay heritreritra hoe rehefa tsy mamea dia tsisy mijery ny marary ka sao ananatsiny raha resaka hoe vola izay azo katsahana hoy fitentsika malagasy izay hoe ny vola raha mangakatsahana ny aina raha mangatahina ka mba hahafahantsika mikenakena ny aintsika dia izay no mahatonga antsika le hoe nanome vola fa tokony mba hahafahantsika miala amin'izay anefa dia tokony misy fampahafantarana mazava ny eo anivon'ny fanjakana ny amin'ny hoe ireto avy ny teboka ety amin'ny hopitalim-panjakana tsy andraisana tsy andoavanareo vola efa misy ireo fiatohana ara-pahasalamana matetika maro samihafa ary ny eny anivon'ny fiarahamonina eny efa misehatra an'izany dia rehefa tonga eny amin'ny toeram-pitsaboana moa dia hoe zara kely foana sisa ny vola efaina dia nefa rehefa tonga eny ianao lay ao amin'ilay hopitalim-panjakana sorena aminao hoe mahazo an'ity fiatohany ity izahay fa tonga hitsabony mararina iato zany hoe eo foana zany lay eritrehitra hoe sitrany ay mba mahazo kely aty amin'ny hopitalim-panjakana izay ny any amin'ny hopitalim-panjakana aty amin'ny resaka varotra le izy eo amin'ilay fitsiriana na mizana eny an-tsena arane ny vato mizana jereo ane fa samihafa ane firifiry moa no mitaraina raha mandeha mividy kapokam-bary ianao na kapokana tsaramaso eny an-tsena eny raha 3 kapoka ny vidinao tonga any an-trano le izy 3 kapoka sy tapany zany hoe misy fangalarana ao anatin'ireny dia aiza le ministera mivarotra hitsirika an'izany rehetrarehetra zany ary le izy aza atao hoe hitsirika anareo dia inonareo fa mideadehaka ao anaty Facebook raha pito izay dia hidina ifotony hitsirika anoatra zao ka raha tsy paisony olona ko tonga dia iandro tazominao fotsiny manafina aloha izy dia jereo na ny vary eny an-tsena ara izay vidintsika io amin'izao fotoana izao moa 10 ariary 204 ariary eo ny vary eto toerana ny vary afarana ny vidina amin'ny vidiny 500 sy ny 700 ny stock 700 fa ireo vary afaran'ireo ane eny amin'ny mpanjanjara eny dia jereo nareo nge ilay vary namidy stock 700 ariary no afangaro amin'ny 700 ariary dia vidiny malagasy dia inona no akon'izany aty amin'ny fahasalamana aneny ele olana aneny ele olana ka raha tratran'ny aretina vokatra izay resaka sakafo izay isika ohatra dia azo lazaina fa hoe andraikitra mivantany fanjakana satria izy amin'ny nanafatra
ndresantsika teo ihany koa ny amin'ny resaka hoe zava-mahadomelona ho an'ny tanora ny roro sy ny tarina iza ihany koa ny tena mahazo tombontsoa olona ambony ka tsy azo kitikitihana mahakasika ny tiraraha ty fa ianao eny amin'ny fiarahamonina misy ianao eny raha mahita atao hoe ankizy ary tena ankizy mibetsaka amin'ilay izy ireo izay atao hoe ny alasakana kelikely vao aingana ny afaka fanadinana BEPC na CEPE dia mivondrombondrona eo dia lasa manangana toe-tsaina hoe jiolam-boto izay elana mihitsy ao anatin'ilay tontolony hoe fanabeazana satria hoe tsy hoe rehefa jilam-boto ny fiainana ny tsy mahajilam-boto anao fiainana tsy mahajilam-boto anao ary ny zavatra tena makarara saina ianao mitondra fanabeazana raha miteny an'ireny olona ireny ianao ty zava-mahadomelona reo ty ry zalahy fa ianao indray ny anangana an'ireny olona ireny sandry ary avy eo ny tena olana tanora tsy manana asa mbola mpianatra dia manomboka ilay fangalaram-bola ao tokantrano manomboka ao ilay izy avy eo tsy tana ntsony ao tokantrano lasa ihany koa mivilana mandroba ny any ivelan'ny trano dia ny farany lasa mafiaiko izany eto amin'ny firenena dia ny fanjakana misy atsika efa miandro ny fonjamana ara-penitra izay tsy hita aloha izay hatreto izay tena hoe antony ilaina azy loatra tsy hita ninona ny antony raha miresaka n'izany sika dia tehiteny hoe sokafy aloha ny vavady tsekoly ho an'ny vahoaka malagasy ary omeo fanabeazana sy fampianarana manara-penitra araka ny teneninareo tsy ny vata-trano manara-penitra no mampanara-penitra ho azy ny atodohan'ny ankizy mianatra averiko ihany tsy ny vata-trano manara-penitra sy mantso-pika no mamaritra ny manara-penitra ny toe-tsain'ny ankizy mianatra ao aminy fa natao raha hoe sekoly tsy misy rindrina fa tsara fototra ilay fanabeazana ampy izay rehetra omena dia ilay mpianatra ihany no mamaly-babena ho an'ilay sekoly avy eo fa ny zavatra mamaika atsika eto dia ny hoe aleo aloha sokafana ny fonja manara-penitra taratry ny enatra sy fahafambaraka tsy eto Madagasikara fa hatrany ivelany raha manokatra an'io sika ny antony dia manala baraka atsika zany hoe Madagasikara tsy ahitana olombalona fa ny fanohatra amin'izay ny zava-misy eto betsaka ary tena misy anefa zany tsy lafina ane tsy lafina fa tena misy eny amin'ny fiarahamonina ka inona ny mahatonga ireny ao anatin'ireny tsy fisian'ny asa ao anatin'ireny tsy fahampian'ny fanabeazana raha miainga tamin'ny atao hoe fahatsapahan-tenany tsirairay avy ny amin'ny hoe izay tsy an'ny tena tsy kitihana tainombo mivadika manatompo raha samy tanan'izany atao hoe sotoavina malagasy isika ohatra dia afaka foana izany rehetrarehetra izany fa ny olana ao antsika manao fomba isika dia ilay sotoavina ao anatin'ilay fomba malagasy anefa tsy ny rahantsika tsy ny ainatsika raha miresaka fotsiny ohatra tsotsotra entina amintsika ny fiarahamonina sy nitsika malagasy raha miresaka zao isika ny amin'ny hoe famoran-jaza izay no akaiky indrindra sy iainana amin'izao vanim-potoana izao anie dia hoe inona ny sotoavina dia ao ilay hoe firarian-tsoa ilay zaza mba ho tena lehilahy ho andrikinan'ny fianakaviana ny ankohonana fianakaviana fiarahamonina ny fokotany hatrany amin'ny firenena mihitsy an'ilay izy fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao fampiderana rena sisa rehefa manao an'izany isika malagasy dia tsy gagy isika raha mivilana ilay zava-misy iainana tsy gagy isika raha tsy mitovy amin'ny zavatra eritreretintsika ny iainana eto miverina maka ao anatin'ilay atao hoe fitsaboana isika tena anisan'ny angatahana tsy ilay mpitsabo iny ihany no tokony ho voaendaka teo amin'ny toerany fa za dia miteny na ianareo saminareo ihany koa arange betsaka nefa tsy mendrika hipetraka eo amin'ny toerana io intsony inona ny antony ilay tsy fahafehezanareo
ary le tsy fietezanareo iaina sy etry anetry tena iaina ohatry ny iaina ny vahoaka malagasy. Tena za mino maromarina fa raha nareo aneny tena hoe iainana amin'ny atao hoe tsy mandray an'io karamanareo io fa miaina amin'ny atao hoe rotoroto ny vahoaka malagasy, indray andro nareo dia lasa daly ianareo tompona ndraiky mpanjakan'ireo hoe esorina daholo ny fiara, esorina daholo. Fahalalana moa isy ny fahaizana sy ny tariny anatin'ny lohany iny tsy azo esorina. Fa raha hoe iaina mena 420 ora nareo iaina ny eny anivon'ny vahoaka, fa miteny aminareo fa lasa daly nareo. Lasa daly nareo mpitondra fanjakan'ireo. Raha ianareo no mena 420 ora makany amin'ny toeram-pitsaboana, milaza aminareo fa miantso fahafatesany nareo. Kanefa ny vahoaka malagasy mandritra ny 12 volana ny androm-piainany manontolo mandavataona dia miaritra n'izany zavatra marary rehetra zany. Anatin'ny fiara fitateram-bahoaka tsy vita ny vizity teknika dia manome kely mpitandro ny filaminana. Zava-misy ane zany e. Ary inona ny vokany avy eo? Misy mpitandro ny filaminana tsy manaiky raha tsy mahazo e. Ary izy tsy makery amin'ilay mpamily intsony fa atsy amin'ilay aoriana ao amin'ny mpanampy ny mpamily ao izy, ao ny tonga dia mivantana mpitandro ny filaminana. Zany hoe tsy misy zavatra mandeha araky ny fahamarinana intsony satria ny any amin'ny lohany mihitsy ara no efa tsy mandeha. Satria ny any amin'ny lohany mihitsy manao sahala amin'ny fary matsatso andohany. Ataonao ahoana moa ny hitaizany zanakao raha ohatra fotsiny hoe ao tokantrano ao. Raha hitainy hoe ratsy ene ny mangalatra e, kanefa dada mpanendaka ny mpangaro paosy dia ataony zazy io ahoana moa no anitsy ny diany hiala amin'izany atao hoe ratsy tokoa ny fanendahana. Fa matoa mbola miaina amin'izany le zanaka dia le ery amin'ny tendrony ihany koa manao toy izay. Matoa ny vahoaka malagasy zatra kolikoly dia le tompona ndraiky mpanjakana ihany koa ny tena manao kolikoly sy manao risoriso ary profita mivantana sy mivaingana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Dia fanendrena mpanolo-tsaina dia asa aloha hoe anolo-tsaina ahoana fa engane tsy mba ho anadahan'ireny mpamarina akady fa anadahan'ireny mpanolotra angady. Engane tsy ho mpitary bato vilambava ka ho any akady ny farany. Tsika eto raha miresaka an'izany mamakafaka an'izany tsy hoe akory faly ramokodi ny fanjakana fa ny zavatra maharary atsika izay no mila fantatro ny mpitondra. Tsy misy faly ao anatin'ny savorovoroana, tsy misy mahita tombotsoa raha olona misaina sy manaraka ny fahamarinana ka mahita tombotsoa, mahita an'izany atao hoe tombotsoa ao anaty savorovoro zany. Fa ny olona mijery lavitra, ny olona miaina ao anatin'ilay fahamarinana dia mikatsaka mandrakariva n'izay atao hoe ny marina sy ny mangarahary zany. Roviana zany Madagasikara vao tena hoe iaina ao anatin'izany atao hoe mangarahara tanteraka. Roviana Madagasikara vao iaina amin'izany dia io miainga amin'ny tenany tsirairay avy mipaka makany amin'ny fitondrana. Averiko ihany miainga ao amin'ny tsirairay avy dia mipaka maketo amin'ny firenena ny mpitondra voakasika izany avokoa. Fa raha misy mantsiny hoe ho an'ny vahoaka ihany ilay fanajana ny fahamarinana ka ny mpitondra manao ny tsy marina dia lasa voahosihosy ilay vahoaka toy ny mahazo antsika amin'izao fotoana izao. Dia misarika ny sainy tsirairay avy ao anatin'izany resaka ny raharaha fahampozinana ara-tsakafo isika. Nisy ny teto Antananarivo, nisy ihany koa ny tany Mahajanga somary nangingina fa angatana ihany koa ianareo avy any amin'ny faritry Mahajanga, ny tany Toamasina, ny tany Ambositra hiresaka manahoana ny fivoaran'ireny toe-draharaha reny, manahoana ny fivoaran'ireny toe-draharaha reny. Ny eto Antananarivo aloha
io raha mahita io mafy tena mafy fa irina ihany ko horesana ihany ko zany rehetrarehetra zany ina ny antony dia mba hahafahantsika manitsy sy manao arofanina an'izao fitondrana izao dia aza manampitsofiny ianareo mpitondra aza manampitsofiny ianareo fa mitezanareo iainy vahoaka feo ny vahoaka feon'Andriamanitra hoy fitenenana ary hatramin'ny oviana zany ny iaino an'izay ny mpitondra nisy tamin'ireo toerana nitsidihan'ny mpitondra tsy sanatria akory manao tsinitsinina na ihany koa tsy mazaka namana mandroso arak'ilay tenin'ny Elidio hoe tsy mazaka namana roso tsy sanatria akory ho any ny tia natongavana raha nahazo andreny fanampiana maro isan-karazan'ireny ianareo dia fitenina eto foana ny hoe raiso fanomena fatakio ny angady sy ny fitana azafaly fotsiny hoe mahazo vary raiky tapo raha maro anankatrany ianao ray volana sy tapany iny dia tsy hita tombo mivava homana fa ny vary ampy anao mandritry ny taona ny fomba hiatrehanao mandritry ny 5 taona aoriana ny 50 taona mametraka lova ho an'ny zanakao zay ny takiana fa raha ny zava-misy iainana anie amin'izao fotoana izao reto miaina fahatany fotsiny sisany manao izay tsy hahafaty sisa zara aza velona na dia mitsiposiposy ara aloha dia zara ara aloha mba velona satria tsy misy itsony ny ahafahana mijery lavitra eo amin'ny fiainanao na ny eo an-tokantrano fotsiny aza eritrereto hoe mananjanaka 3 rahalahy ianao ao an-tokantrano ao anao inona zany ireo vita ny fianarana dia ananoaviny any amin'ny tokantrano ireo dia aiza ireo nipetraka dia miaina ao anatin'ny ofatrano dia manahoana ny zanak'ireo olo ireo tsy manana intsony vahoaka malagasy ankehitriny fa hafana hoe ndeha hanangana sy hanorina trano akafotsiana sisy zany ndeha hanangana dia hanoro trano ho an'ny taranako manorina ho ana azy fa ny zavatra misy eto manam-bola ihany no mahavita trano-mezineza ary zay voatendry tao anatin'ny 2 volana gaga ianao afaka 3 volana joalajoala ny trano dia zay mba vola inona loatra re dia manetsetra fotsiny vahoaka malagasy tsy sanatria akory andany fotoana hitotalin'ny arena miditra amin'ny hafa aleo mba mitotalin'ny amin'ny miditra amin'ny tena ihany koa kanefa miady ihany koa ny amin'ny atao hoe kapoaka ny tena tsy mahadiso zany satria ao anatin'ny atao hoe fampisoana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fa hidirako izay hoe fitsirian'izay mangataka anareo mpitondra fanjakana mandehana dia tsy dio daholy dia manaova fitsiriana tampoka tsy ampozina dia ho hitanareo anie ho hitanareo tsara anie fa na ireo vahiny sasany mampiasa malagasy izay manao tsinitsininy eto ary betsaka anie zany betsaka anie zany firifiry ny vahoaka malagasy sanatria avy mivavana diny lela mampitovy ny olombelona amin'ny amboa fa tena hoe ny amboan'izy ireny ary sisa ny tena ataony ambony noho ny malagasy miasa eo aminy fa misy zany misy ene zany firifiry ny vahoaka malagasy tsy manano ny zontsony miasa mihoatra ny adiny 8 isan'andro nefa ny valika-tsemboana tsy mifanaraka amin'izany mba miteny ihany ny filoham-pirenena hoe miakatra ohatra izao ny karama fa ka ilay izy ka nyteneniny vava fotsiny fa tsisy fampiarana akory anisan'ny tsara vitany teo aloha dia tokony ho fakatahaka ny aty aoriana ihany koa anefa ary izay ny ananantsika fandrosoana fa matoa tsika tsy mbola mandroso dia tsy mbola manana an'izay toetsaina izay ny mpitondra eto amintsika tsy manana an'ilay toetsaina hoe
ity mba tsara vitany teo aloha mila toizana, ity ny raha tsy vitany teo aloha mila renina. Fa ny olana miala daholo aloha ny rehetrarehetra, miongana iny a tsy nisy nety izay nataon'iny teo dia mitondry rahay a izay mety aminay. Dia izao ny vokany, potika daholo ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara. Varotra sisa mandeha eto Madagasikara, kanefa na hoela na hoaingana ho sahirana satria betsaka noho ny mpividy ny mivarotra, ary ny entana amidy mivarotra dia saika mitovy avokoa. Hitanao zany raha miakatra eny Antananarivo eny ianao mandeha miantsena, gaga ianao moa rehefa mandeha Behoririka dia efa misy olona mihitsy miandry anao ao, sao dia atoro fivarotana an'izao raha misy dia manome vola, izay ny karamanay. Lasa izay sisa ny karaman'ny malagasy kehitriny. Izany ny zava-misy iainana eny anivon'ny fiarahamonina. Dia raha miteninareo fa lainga dia ndana midina any dia jereo. Fa ny vahoaka malagasy miaritra amin'ny mafy eto amin'ity firenena ity. Raha ny resaka an'izany atao hoe fitsaboana izany tsika, ireo toeram-pitsaboana ireo dia anisan'ny manany lazany, nanany toerany, fa ankehitriny anefa dia lasa mitotongana. Ary izay mahatonga ny vahoaka malagasy tsy matoky intsony hôpitalim-panjakana amin'izao fotoana izao, fa aloha mihazakazaka mankany amin'ny hôpitaly tsy miankina, toeram-pitsaboana tsy miankina. Ny antony any amin'ny toeram-pitsaboana tsy miankina ianao mandovola dia tena hitanao mivaingana mihitsy hoe ity ilay fiahiana ny fahasalamanao mifanaraka amin'ilay toe-bolana alohanao. Fa ary amin'ny hôpitalim-panjakana izay lazaina fa mahamaim-poana, fa rehefa dinihanao toa ohatry miandry trano fotsiny sisa no ataonao any, miandry trano sisa no ataony marary any, tsy misy fikarakarana. Raha ny resaka ny amin'ny omaly dia nisy ireo hoe narary izay efa ao anatin'ny fampidiana hery dia mirary fahasalamana mandrakariva ho an'ireny mpiray tanindrazana ireny. Fa ny zavatra mahagaga dia hoe rehefa miresaka izy ireny dia hoe tsara ny fikarakarany mpitsabo. Dia rehefa ohatry ny ahoana zany ny mpitsabo no tsara fikarakarana aty amin'ny ankilany anefa, izay no resahan'ireo ray aman-dreny sasany dia ny hoe tsy misy mikarakara ilay zaza, mikitakita ny mpitsabo. Dia samihafa ve zany ny mpitsabo ny tsabo ao amin'ny hôpitalim-panjakana ankehitriny? Zany hoe samy manana ny azy ve zany sisa ilay fomba fitsaboana any amin'ireny hôpitaly ireny? Sehatra anankiray tsy azo isangisangina nefa izany resaka fahasalamana zany, satria miaina lahatokana. Vao manao tandrevaka ianao tsy ho sandaina vola, fa tonga dia ho sandaina amin'ny anenenana ny vazivazy sy ny tandrevaka ataon'ny mpitsabo. Izay no maha hoe asa saropady ilay fitsaboana. Fa tena malasa saina moa dia ny hoe lasa ilay vahoaka natao hanonitra ny saram-pianaran'ilay mpitsabo na nandava-taona nandritra ny nandratovany ny fianarana, dia alaina tsikelikely amin'ny vahoaka ilay izy. Firifiry ny hoe hampanaovina fitiliana. Ny tena moa tamin'ny fotoanandro ny tratran'izany mihitsy. Hampanaovina fitiliana ianao hijerena ny tahan'ny forsena fotsiny ianao zany hoe marary an'izao ianao na dia efa tsy marary zao ary. Manaovy ianao analizan'izao satria misy an'izao ao aminao. Kanefa ianao tsy mikasika an'ilay zavatra aiahina ianao akory. Dia lasa ianao zany voatery miala vola. Nefa ny fahavoazana efa mafy. Efa mafy ny fahavoazana miatra aminao. Zany hoe ilay fitsipim-pitondran-tena ho an'ny mpitsabo dia tokony tazoma mandrakariva. Ary ilay zavatra anie iainana. Ary ianareo sehatra eo anatin'izany atao hoe
fitsaboana zany dia efa nampianarina iaina amin'ny toeran'ny marary aloha ary tena marina anie zany fa manao ririnin-dasa tsy tsarony ianareo ankehitriny dia hodianareo fanina ilay izy lasa tsy mipetraka eo anatrehan'ilay toeran'ny marary intsony ianareo tsy mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpikarakara ianareo dia raha misy tsy hoe faly raha ny esorina amin'ny toeranareo nareo fa amin'izao fotoana izao dia tokony ainga avao hoentinareo ihany koa manova ny famindra izay rehetra tsy mety toko telo vilamy mitongilana izay tsy mety areny malaky takizay ihany koa any amin'ny ministeran'ny any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka aza misy kinafinafiny zany areno izay rehetra tsy mety ho an'ny mpitondra fanjakana betsaka ireo zavatra tsy mety roviana ianareo vao anarina sa zay ho mpitondra oriana indray ny andrasanareo anarina ny fahavoazana tsy nety aminareo mba zavatra tsara ho apetraka ho tantara ho an'ny dimy sy fara ho an'ny fitsarana mahefa ihany koa dia ataovy izay hiverenan'ny fahatokisan'ny vahoaka malagasy aminareo ataovy izay fomba rehetra hiverenan'ny fahatokisan'ny malagasy amin'ny fitsarana fa ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao ny malagasy tsy mahatoky fitsarana satria betsaka loatra no efa re sy ny efa ny iainana tao anatin'izany hoe fitsarana zany rehefa tonga any amin'ny fonja aza moa ianao olona akaiky izay nitatitra an'izany rehefa mamangy eny dia hoe ela loatra ilay fikarakarana n'ilay taratasy famomezan-dalana rehefa hamangy ny havanao ho mponja ianao dia efa misy mandoa 5,000 sy 2 alina ety ivelany dia afaka mandeha aingana ianao mandeha mamangy tsy miandry an'ilay taratasy ery fa ny tsy manam-bola miandry eny na mifiry tapitra avy eo ny lera famangina mody ianao za raha sisa raha hoe manahoana salama zay vita babay dia reny toe-javatra ireny ny fitaraziko ny asam-panjakana eto amin'ity fireneny ity no mahatonga ilay kolikoly dia tsy lavitra anie ny olona manao an'io e fa ny olona ihany e ary miainga any amin'ny fokotany dia efa misy an'io ny eny amin'ny komina dia efa misy an'io resaka tsolotra eo izay fosotra manimba ny vary fosotra manimba ny firenena betsaka ny toe-javatra misy an'izany eto amintsika dia misarika ny fahatongavan'ny tsirairay ao anatin'izany rehetrarehetra izany